Ya, voalohany indrindra dia miarahaba antsika mpanaraka an'ity direct izay ataoko anio. Araky ny noresako moa tamin'ny maraina dia iresaka lohahevitra telo ny tenako mahakasika ny ah, hetsika izay ho karakarain'ny Gen Z. Iresaka ihany koa hoe inona ny zavatra fantatra anatin'io hetsika io sy ny antony nahatonga an'io hetsika io. Ary iresaka ihany koa ny vovonana aroriaka mitolona ho an'ny fanorenana izay taritiko, izay mpikambana ao amin'ny vovonana anankiray ngezabe antsoina hoe vato. Eto aloha satria tsara ho marihana foana fa ny Gen Z na ny génération Zoomer sa moa filaza azy dia sokajity io tsy atoko politika, io tsy fikambanana fa karazana hoe classement na génération. Ny classement na génération misy azy moa zany entre ny 14 à 15 à 29 ans 30 ans eo. Zay zany no classement io zany hoe olona teraka tany nanomboka tany 1997 1997 tiako marihana zany hoe fatatsika hoe inona moa le hoe Gen Z zany. Tiako resahana na anatin'ny vovonana misy ny tenako zay taritiko amin'ny maha filoha national là dia misy koa ao génération Gen Z, misy génération Y, etc. Ary misy andraka any amin'ny faritra. De misy moa ny fitokonana zany no eritreretina izy ireo atao androany, izay mitondra ny anarana hoe hetsika ny Gen Z sy ny sisa. Eto dia milaza fa io hetsika io dia niainga amin'ny alalana resaka hoe frustration, satria rehefa nataonay ny angom-baovao, rehefa nijerenay hoe inona le voka, inona le anton'le izy de le hoe tanora nitolona nanomboka tamin'ny 20 septambra 2020 teo. Efa nilazaiko ombenombeno moa zany fa nisy base le tolona, zany hoe nisy esprit le tolona, de resaka hoe eo fanovana rafitra, eo ny resaka hoe court terme, jiro sy rano, etc. De mitaraina amin'io zany ireo tanora reo. De ny zavatra misy anefa tokony ho fatatsika fa misy manipulation koa miainga avy any ivelany, misy manipulation koa avy eto toerana. Zany hoe misy atoko politika ao ambadika, misy fikambanana ao ambadika manosika anio hetsika am'izao io. Tiako resana de zao, atsika tanora misy vola miodina ao anatin'io, de misy le sokajin'le tanora tena mandeha amin'ny fo, hoe fanovana no nitakinay teto fanovana rafitra nitakinay teto dia tsy mbola tanteraky zany dia aleotsika haneo andray hetsika. Misy kosa nefa manao karazana hoe misy filtre anatin'ireny fikambanana reny dia manodina ny sain'ilay tanora dia voarebireby amina resaka hoe tsy ho tanteraka io fanavaozana io de aleotsika hetsika. Noho izany misy fitandremana tiako atao ho amintsika tanora. Misy fitandremana tiako atao atsika tanora, izany hoe
tandremo sao dia tratrana manipulation politique. Manipulation politique. Manaiky ny tenako, manaiky zahay ato aminay amay fa misy le frustration. Maninona moa misy le frustration les jeunes dia nohon'le hoe problème na technique d'approche zany a, mety hoe tsy ampy, mety hoe tsy mifankahazo ny resaka. De mety hoe misy tanora sasany a omena vahana, misy tanora sasany a tsy omena vahana. Zay moa anisan'le ambition-ko teo a aminany enjehan'olona hoe postule ministre satria zany nana ambition amondrina an'ireo tanora rehetra reo mba hisina stabilité eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary conscientiser le tanora hoe zao ne le fanavozana tena tsy maintsy ho atao, ity ny fanavozana tsy maintsy iseho. Fa na izany na tsy zany moa miezaka ihany manao zavatra ohatr' zao atsapatsika tanora hoe tandremo fa io hetsika eritreretina ataonareo io ao ambadika ao Rajoelina, ao ambadika ao Rajoelina, ary Rajoelina tsy hanova rafitra izany fa aza manantena izany raha sanatria misy zavatra mivadika eto amin'ity firenena ity. Averiko, ao ambadika ao Rajoelina et consort, ary Rajoelina tsy hanova rafitra imatimatesantsika io raha sanatria tsy mahay mitandrina isika. Tiako resana ao anatin'izay mila intelligent isika, mila fetsifetsy isika. Ka eo ny tenenako atsika hoe iatsoko atsika tanora zay tena hoe tia tanindrazatra, mahaiza mamakafaka ny contexte politika, mandeha eraka ny réseaux sociaux io fotsiny resako anareo. Ao misy karazana hoe olona ray mampiasa compte fake mahatratrany amin'ny 50%. Misy any ivelany, vitsivitsy ny eto atoerana manao an'io zavatra io compte io entina hametrana opinion publique hanaratsina an'ilay fitondrana ankehitriny. Fa zao ane 14 taona Rajoelina nitondra teo tany anaty lavaka mangizokitsoka atsika. Vola milliard milliard no very nahodikotina iarahantsika nanaraka reny nataony Cour des comptes voatsiela reny. 14 taona zany manome 12 volana. Itsika nanao an'ilay fanavozana 5 volana zay. 12 moins 5 manome 187. 187 mois elanelan'izay. De possible mifandanja ve zany tonga de hoe tadiavantsika miracle. Resaka fanovana rafitra samy ao anatin'io isika, ary zay no nitolomana teto satria ny rafitra mipetraka nandritra ny 20 taona tsy nampandrosany Madagasikara. De misy lamina le izy. Izay no mahatonga na hoe fa maninona tsy vitatsika andatabatra boribory le izy. Misy lamina le izy. Inona le lamina? Le lamina de le hoe isan'le concertation nationale. Efa natsidiko ny anay ohatra ny anay AMF efa manana zahay karazana baza, manana izahay karazana hoe hevitra isaky ny institution rehetrarehetra, isaky ny département rehetrarehetra, ity le rafitra hitanay fa namotika sy mabe kolikoly anatin'ilay département ministériel anankiray dia io no mila foanana. Dia misy ny fiananany kolikoly, rehefa misy ny fiananany kolikoly dia misy ny atao hoe fampandrosona mandeha tsikelikely mamono an'ilay rafitra taloha. Tsy vitako anazavan'izay eto. Tiako resana atsika anatin'le izy zao tena miteny aho hoe ny zavatra tokony ataony tanora dia mivondrona manambatra hery dia mametraka planinina mazava tsara, maharesy lahatra entina
eny amin'ny concertation nationale dia iny no iadivatsika andresentsika lahatra miaraka amin'ireo mpanao politika société civile sy ny mpiara-miombonantoka izay tafiditra ao anatin'io resaka concertation nationale io dia anysika no hametraka an'izay zavatra za tsy resy lahatra mihitsy za hoe misy hetsika eto dia ianareo isika tanora mitarika an'ilay mouvement no ahazo tombony eo rapitso. Tsy resy lahatra izao fa izay mitarika an'io mouvement io rapitso dia ahazo tombony amin'io nareo. Non, fa ny déstabilisation rehetrarehetra miainga hatreto dia 90% avy any amin'ny Rajoelina. Mody tsy miteny izy fa miasa ny ekipany na ny any ivelany na ny aty atoerana ka miteny amintsika hoe tokony mandinika lalina ihany isika tanora. Eto koa nefa ny tenako amin'ny tompona andraikitra izay milaza rehetra milaza fa manohana ny fanjakana fanavaozina izay taritin'ny colonel Mikael Randrianirina. Eto dia milaza azafaly tompoko mahazo toerana fotsiny. Fa matoa anao nomena toerana ambony dia manana natao hoe côté politique anao miaro an'ilay fanjakana, miaro an'ilay hevitra sy programa hitondran'ilay fanjakana any tany sy ny firenena. Tiako resahana dia zao. Manana andraikitra lehibe indrindra ianareo ministra rehetrarehetra ireo handray an-tanana an'ireo tanora, ireo mpitarika tanora, ifampiresaka amin'izy ireo, ifandresy lahatra amin'izy ireo, hanazava amin'izy ireo ity ny lalana antsika, izao ny andraikitra andrasanareo aminay, ity kosa mba andraikitra andrasanay aminareo tanora. Fa veriko foana ny tanora ny bazy ny fanjakana ankehitriny ity. Misy zavatra mety hoe mbola tsy takatry le tanora mandeha amin'ny fo. Misy zavatra mety hoe mampalahelo an'izy ireo. Ny atao hoe approche ihany ho an'izay nianatra leadership, surtout leadership politique mahay tsara fa ny médiation amina angalana atongavana amin'ny resaka hoe stabilité dia mila manana médiateur maromaro ny fanjakana anankiray raha te hanana stabilité zay atao amin'ny firenena. Inona moa ny ilanan'ny fifampiresahana? Ny ilanan'ny fifampiresahana dia efa fanomezanao sahady considération an'ireo ankizy ireo. Fanomezanao considération, efa zavatra mahafaly ny fony zay. Ary tsy mety raha olona tompona andraikitra mihaino feon-dakiloha tokana. Henoy daholo ny rehetrarehetra dia miaraha mamaha olana amin'izy ireny. Dia raha misy ny lonilony antran'izy ireny dia atambaro izy ireny. Zay ny tena fitiavan-tanindrazana zay. Ary zay ny zavatra tsy ampy teto hatramin'izay. Zany teny aminareo fa niseho mafy ane zany Andry Rajoelina zany. Izay nanohatra anazy dia tany Amponja. Nisy maty 3 herinandro taiza ny hafarany. Dia tsika mila mandray lesona isika. Na iza dia resao henoya azo atao hoe maditry nareo. Nareo fa resahana foana nefa ianareo tsy manaraka an'ilay zavatra fifampiresahana. Matoa tsy tonga amin'izay misy resaka suivi, problème na suivi eo. Io za mba zavatra kely haiko tamin'ny mitondrako olona. Misy olona tena hoe anao rehefa mitondra olona zany tena hitanao hoe samy hafa ny toetra ny olombelona io. Ao ny tonga de hoe manao oui. Ao ny manao hoe non. Ao ny manao hoe oui, non. Ao ny manao hoe non, oui. Tiako resahana
adidiny tompon'andraikitra ny mitaiza ny olona hoentina. Ninona ny zava-misy dia isika mila manao ouverture am'ireo olona ireo, mila miaino azy, mila mampafantatra anazy hoe ho atao ty zavatra ty na tsy ho atao ty zavatra ty de zao ny antony anaovana azy, de zao ny antony tsy anaovana azy dia andaotsika ifanampy hampandrosoana any firenena sy ny taranaka atsika faramandimby. Donc zany amiko tsy sarotra avy mandamy maneo, fa mitadiava olona tena afaky ifampiresaka am'ireo, tena mavita mamany vahaolana an'ireo, tena afaka mamaly ny fangatan'ireo dia hitatsika eo ny tohiny. Manaraka ho an'ny anay IMF, ny IMF na ny arika mitolona ho an'ny fanorenana, izahay dia tsy mipartisipe ao anatin'io hetsika io, tsy mipartisipe zahay satria izahay tsy te ho voafandrika, satria raha milatsaka eny zahay, hitondra ny olona na eny zahay, de za miteny aminareo fa destabiliser lay fanjakana, rehefa destabiliser lay fanjakana, mahazo vahana ny TGV, mahazo vahana ny TGV, de vao maika tsy tanteraka io rafitra hoe fanovany atitsika apetraka io, de manokatra lalan'ny Ngarajoelina tsikelikely miditra ty amin'ny firenena ty. Dikan'izay zavatra zay isika ihany no mandrora mitsilany, isika ihany no mamotika an'ilay hetsika sy fitakina nataotsika teto, nanomboka tamin'ny 2018 nanomboka tamin'ny 25 septambra nakaty. 5 mois tsika ho azy 5 mois zay. Ny olona moa milaza hoe Beridge tsy lasa ministra de anakorotana, tsy azonao mihitsy le tianay atao, tsy azon'ireny olona reny. Ny sasany moa am'ireny hoe te hanaratsy fo satria compte faiky ny akamaroan'ireny. Non, zay olona tia tandrazana zay, zahay olona tia tandrazana zay. Rehefa tsy azonao le toerana, zavatra ataonao tsotra be, miezaka indray ianao am'izay zavatra tokony ataonao rehetra rehetra, manatsaranao ny tanindrazanao, fa tsy hoe inona ndro hitana hoe handeha anakorotana anao an'ity patatitsy, non. Raha mbola za ny tondra an'ilay fikambananay dia tsy ho voafandrika am'izany ny tena. Tsy mitovy ny hetsika ho atao androany sy tamin'ny 25 septambra, tsy mitovy. Fa ny hetsika atao androany dia zay lazaiko zay. Misy efa vo manipule mihitsy ambadika ao, misy koa mieritreritra hoe zahay nitaky an'ilay fanovana, tsy mety midemary ilay fanovana, dia ozy aminareo hoe mangalalo recul, andao aloha tsika isaina tsara dia miresaha amin'ny tompona andraikitra. Ny zavatra fantatro fotsiny, ny zavatra fantatro, tsy afaka adany ity tsika. Isika ianareo rehetra io efa niraisiny président Mikael tao, efa niraisiny tao, efa nisy zavatra ny fanarana taminazy tao, de ozy aho hoe raha tsy manana fahavononana ve le olona de handray atsika. Question mipetraka, tsy hoe niraisiny indray mandeha fa matetika. Raha tsy manana fahavononana ve le olona de handray atsika. Faro eo amin'ireo tompon'andraikitra manodidina ny PRRM, conseil-nena rehefa mandray olona ohatran'ireny ny filoham-pirenena, anjaranareo ny mi-exécuter, anjaranareo manohy ny
fifampiresahana natao amin'ny filoham-pirenena. Raha olona tena miasika ary anaovako antso avy zay. Anaovako antso avy zay. Aoka tena hoe ilay fitondrana, ilay filoha no jerevana. Dia manao antso avy amin'ny tanora hoe eritrereto tsara hoe hakaizitsika ty. Eritrereto tsara hamahan'ilay olona ho takinao androany ve raha sanatria misy zavatra miseho eto rapitso. Ary zahay dia mi-conscientiser-tsika tanora manerana Madagasikara. Aza manaiky rebidebe sy ny olona. Efa nisy olona any, efa nisy olona any, efa nisy atoko politika any. Efa navita ny tetany Madagasikara mangingina. Mangingina ny influencer jeune maromaro miezaka manaratsy an'ity fitondrany tia dia mieritreritra hoe haka n'ilay fitondrana moramora fotsiny. Fa misy any. De reo olona reo io atoko politika io miezaka manao hoe stratégie, principe, zao ny rafitra. Fa zaho miteny aminao, na izy milaza mahay manazava an'io ara, tsy resy lahatra amin'io zavatra azavainareo io. Satria mahafantatra ny situation eto Madagasikara. Satria mahafantatra ny situation eto Madagasikara. Tsy misy zavatra tonga de hovainao blisika zany, tsy possible zany. Via n'ilay fantrana hitsoka lalina tsika lavaka be iainantsika hatram'izay io. Tiako resana anareo tanora, surtout mpianatra an'université. Tena surtout ny mpianatra an'université. Aza manaiky ataon'ny olona fangalana seza isika. Fakafakao tsara. Fakafakao tsara hoe masoa anao ve io sa hamotika anao sy ny taranaka. Ka eto aho dia manetana atsika rehetrarehetra tanora aza miditra amin'ny zavatra hanimba ny firenetsika. Hanimba ny firenetsika. La concertation nationale ao sika mifanasa vangy ao. Hoe tena ady hevitra fitiavan-tanindrazana ny ao sa ady hevitra hitady seza ndray. De miantso amin'ny mpitondra foana hoe indrindra Andriamatoa Premier Ministre, Andriamatoa Filoha Mikaela, tohizo hatrany ny fisokafany. Ny fisokafany tohizo hatrany. Fa reo tanora reo tsisy miteny hoe tsy misokatra mihitsy président, tsy misokatra PM. Non. Matoa reo tsy miteny an'izay, tena misokatra ry zareo. Ary fatatsika tanora zany. Izay teneniko ifandraisin'ireo. Dia ampio izy. Ampina zareo. Toanana zareo. Zareo ne nanalatsika tanatiny nanampy atsika tamin'ny fanalana iny fanandevozany, fanagadrany, famotehany. Dikan'izay misisia hoe président, monsieur le PM, ity ahoana ny aditsika hevitra amin'ity hevitra anankiray ity, fa ity nge ny tena ataona hoe andrava Assemblée nationale, andrava ACC, andrava CENI, etc. De hoy ao amintsika hoe misy ny atao hoe ordre constitutionnel, misy atao hoe état de droit.
jerevo eny hoe inona moa ny atao an'io antony zavatra. De misy koa farany atao hoe concertation nationale. Tiako resahana zany anatin'le izy a, misy etapy ny zavatra rehetra. Misy etapy. Fa ny intelligence atsika mila atao ambony be mihitsy. Fasa manateny nareo. Na hoe ndeha ho any Ambohijatovo hoe ndeha ho any amin'ny 13 mai. De hoe iva io zavatra hoe ho azonareo zavatra angatana hoe non diso zany. Maka information, maka renseignement fa fanakorontanana, hanonganam-panjakana, izay ny tena miasa am'izany dia ny TGV sy Ngia Andry Rajoelina. Dia aza malaiko raha tonga eo reo fa za miteny aminareo mandimby anay any Amponja izay mpitarika an'io eo. Mino anay nareo satria fantatry Rajoelina tsiraikaraika nareo rehetrarehetra, tsika rehetrarehetra. Iza nanonga anazy nanomboka 2025, nanomboka 25 septembre, iza nanonga anazy nanomboka 2018. Dia aza mieritreritra nareo fa takalon'ny ekipa an'ireny nareo. Aza mieritreritra nareo takalon'ny ekipa an'ireny nareo. Fa ataony akarazana fakana fitaovana akany an'ilay fanjakana, hanaovan'ny adalana, anjarantsika mieritreritra. Ka manao antsoavo amintsika tanora, amintsika namana, aza manaiky vidin'olona vola, aza manaiky ataon'olona fitaovana, fa andao andray andraikitra, mandray andraikitra. Midira anatin'io fanjakana io, dia hoentao ny hevitranao ity kosa ny rafitra tsy mety ity kosa zavatra tokony hovaina, dia mampiady hevitra, dia mampandroso ny firenena. Zay ny fitiavan-tanindrazana zay. Dia miantso tompona andraikitra, manaova ouverture, manaova dialogue, fa mampateza fanjakana zay. Efa manao moa ny fanjakana fa za mampirisika foana. Mampirisika foana hoe raha mahay misafidy Andriamatoa filoha, olona toteny amin'ny jeune, olona tsy hamitaka azy fa ilaza tena zava-misy ety fotony amin'ny jeune, apita amin'ny hafatra, dia voavay io olana io. Voavay io olana io. Ka izay angamba ny fanazavana. Izay angamba ny fanazavana ataoko hoe avy aty. Fa ny farany dia hoe tsy misy hoe matahotra Rajoelina. Tsisy hoe matahotra Rajoelina. Tsy matahotra Rajoelina. Fa fanontaniana mipetraka dia hoe misy volana hodikodiny teto. Tena ho samborina izy sa andeha ho tehafina homena voninahitra eto. Zay ny anany fanontaniako. Fa raha ho samborina izy, raha tenako zao, za ministre ny justice, dia hoy sasa hoe nandika lalàna, nangalatra, nanimba fiainan'olona, mampiarina aminazy le sazy hoe ahitana hoe manahoana miaina an'izany fampahoriana nataon'ny olona zany. Fa kosa raha ndeha ohatrana any amin'ny réseaux sociaux mivoy, aleo ihany Rajoelina hoana. Hamerenanareo ny adalanareo teo, hanimbanareo fiainan'olona, ambanareo ty Madagasikara ty. Non. Zay tsy manaiky an'izay. Ka eto dia misaotra antsika.
dia miantso. Atsika tanora aza manaiky manipulen'olona zany. Fa raha tena tia tanindrazana, maro ny olona nipartisipe tanatin'iny tolo iny, na ny diaspora, na ny olon-tsotra, ny jeune. Andao tohizana iny tolona iny, ny fanohizana iny tolona iny dia fandraisantsika andraikitra. Dia manao antsoavo ary ho an'ny mpitondra farany alive, tena alive mihitsy ny tena hoe renseignement, tena hoe au fond. Fandraindray sika mahazo tatitra diso, de ny olona tsy maninona no lasa voasaringotra, lasa tsy tiatsika ho azy, de diso lalana atsika zay. Tena olona tian'le président mihitsy, tena le tian'le président sy le fanovana tena tiany atao no tokony olona teny eo akaikiny. Milaza hoe misy maloto ary président, iry madio. Tena hoe inona ary ny atao amin'ny mafana an'io loto io? Ahoana io matao amin'io fadiovana io? Ahoana ny anatsarantsika? Zavatra olona ohatr'izay ny ilaina. Mateza ny fanjakana raha tena hoe olona manana bonne foi, tia tanindrazana, tsy mamitaka an'ilay filoha. Tena antorazana. Ary tena olona hiasa, hanao ametraka stabilité. Olona manana natao hoe ouverture. Zay ny mpanao politika zay. Fa rehefa tsy za zao anaty fikambana misy mahasamanopa. Rehefa mifamaly miady hevitra. Fa zao ampanatsoko mangingina reny ankizy reny, reny tanora reny. Ohatr'izao ny fomba fiadiana hevitra. Na ho tezitra na hanopa ary ianao ka tsy metimety aminao zavatra tapahatsika, de tsy hanovan'iny. Tiako resana zany. Tezaina foana ny olona, surtout ny jeune. Tsy ariana zany. Tezaina. De mianatra izy de mampita an'iny fahalalana iny izy rehefa eo any amin'ny taranaka sy fahalamandiny, de mba fiarahamonina tsara no misy eto Madagasikara, fa tsy hoe vokisana lainga, resaka haine, hanaovana fanaparitana vaovao tsy marina mamoetra à gauche à droite, de fampitena zany. Ny olona ray potika de firenena poti. Raha mitambatambatra reny. Donc makasitraka atsika rehetrarehetra fa mino ny tenako fa misy zavatra kely azo raisina izay no lazaiko zay de misaotra indrindra tompoko de makasitraka.